avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manoltranao vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao vaovao. Araka nefa napozina ny ministry ny fitaterana no nesorina tamin'ny toerany amin'ilay raharabo 777 araka ny didimpanjakana nivoaka ny ariva teo. Tsy afa-miala fa tompona ndraikitra feno amin'izao anefa Iany Rajoelina hoy ny solombavam-bahoaka. Hiatra manomboka ny 2 Aogositra izao ilay abatsirana ny 720 isanjato ho alain'ny firenena Amerikanina amin'ireo entana avy eto Madagasikara raha tsy misy ny fiovana. Ny raharabo 777 izay vao maiky anampitrotraka ny zava-miseho hoy ny Paitoekarena. Nivadika ho disadisa-piarahamonina ilay fifanarahana ara-politika nisy teo amin'ny vahoaka sy ny ben'ny tanàna tany Tanambomahatsara. Raikitra ny fifampitoriana ka sazo miantona 3 volana no azon'ny ben'ny tanàna ny ampionitra raha etsy ariary. Zazalamany didina ny 390 no nanaovana ny fombafomba an-tandroy Tetsirandranie mialohan'ny famorana ny herinandro lasa teo tao Ambosary Andrefana. Fotoana fiombonana ihany koa ity fotoana ity izay mielipatrana manerana nosy hatrany ampita an-dranomasina. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena, kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Côte d'Ivoire indray Alassane Ouattara araka ny fampahafantarana nataony tamin'ny tambazotra tserasera androany. Ary avy hatrany andindinina mahakasika ireo. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo. Aterina ny araba tombo kilasy tombo vavy manasana ihany koa anaraka ny Antsiprianjay. Araka nefa napozina ministry ny fitaterana no nesorina tamin'ny toerana vokatra ny raharabo 777 araka ny didim-panjakana nivoaka ny ariva teo. Tsy afa-miala fa tompona ndraikitra feno amin'ny raharasy izay mety ho toyiny ihany koa anefa Iany Rajoelina. Hoy ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana androany na inona lazaina eo anatrihan'ity raharaha ity. Kabailo no mitatitra ny Antsiprianjay. Nisy didim-panjakana manokana mihitsy momba ny raharabo 777 miisa 5 mitondra ny laharam-pamantarany malagasy tratra tany Iran. Fanambakevitra izay efa napozana fa tsy maintsy ataony Iany Rajoelina araka ny fanotaterina teto amin'ny fampalalam-baovao Atrinomalo no raisina tao anatiny io didim-panjakana nivoaka ny ariva teo io. Nesorina tamin'ny toerany ny ministry ny fitaterana Valérie Ramonjavelo ary Tsay Christian no misana vonjy maika ny toerany. Izy rery ve no omena ny adisona sa mety hoe sorina ihany koa ireo mpiray-pitsapitsa hafa. Ampiravina ny toedra rava izao fanapahana izao sa ho toy ilay raha-kozina teny Ambohimalaza ka vao maika hiteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina. Fepetrany raisiny Iany Rajoelina sy Tsay Christian izay tsy nisy surprise intsony ary mbola nampitombona ny fijerin'ny mpanara-baovao tamin'ny listra ireo hoe sorina amin'ny toerany hosaziana sy ny hoe hosokafana ny fanadihadiana. Ity raharaha ity izay efa nazava fa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra samirery tamin'ny fampidiran'ireo boina ireo na ny ACM na ny ministra fa tsy maintsy misy hidirany Iany Rajoelina fa androany zany aloha ilay ministra no nesorina tamin'ny toerany. Iany Rajoelina tompona ndraikitra feno amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena satria raha reny fanendrena olona rehetrarehetra reny olona misolo tena azy reny amin'ny toerana sy adidy sy andraikitra sahany tsirairay avy zany tompona ndraikitra voalohany amin'izay izy. Karazana manao toko hoe fialanana bala daholo fotsiny sy fifaniliana ndraikitra rehefa misy ny trangany zavatra miseho dia hitantsika zany zao fa inona moa no vahaolana hoentin'izay conseil de ministre zay sa lasa fitaovana anankiray fotsiny zay ahafahan'ny filoham-pirenena miteny hoe tsy tompona ndraikitra ao anatin'io izy dia hijery fusible anankiray fa mahava ny olana ve zay toko hoe resaka ara-diplomatika ny enatry ny firenetsika ny filazana fa voafitaka ny firenena mahavan'izay olan'izay ve sa ny sazy mety iseo rapitso ao anatin'izay ndray sahako hoe diplomatika zay sady entina fotsiny anamarina tena hoe tsy tompona ndraikitra fa azadino tompona ndraikitra voalohany
amin'izay sazy mety miatra ny firenena na amin'ny fifandraisana sy mifanalamba-araka ny firenena dia ny mpitondra zany ao anatin'izany Ngay Andrajoelina. Voalaza fa Pandara Indiana tompona orinasa Udane Potentiel LTD manana foibe eto Madagasikara ary fantatra ihany koa amin'ilay Udane Aviation moa no nomeny ny ACM ilay laharam-pamantarana malagasy ho ana fiaramanidina misy 5 ireo. Rehefa nojereny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV FM androany ny lohatrano n'ity orinasa Udane Aviation ity teny Analamahitsy tanatina elakelan-trano trano fonenan'olona tsy misy izany orinasa zany no hita teny an-toerana. Mpianakavy avokoa ireo mponina mipetraka amin'ny manodidina ity loha voalaza fa misy ny Udane Aviation ity. Izy ireo izay samy milaza nandritra ny fanadidinan'ny tanterana teny an-toerana fa tsy nisy ary tsy misy maheno izany Udane Aviation izany hatramin'izay. Orinasa afaka mandrara fiaramanidina maro eo amin'ny sehatra iraisampirenena ary izao nahazo fiaramanidina 5 izao. Orinasa misehatra amin'ny fanondranana legioma nefa toy izao ny voalaza fa toeram-piasany araky ny hita amin'ilay mombamomba ny orinasa. Proof fa efatra ny ampiandohana dia hita fa fampiomezana ity raharaha ity fa ilay fanjakana foibe sy ny ratsa mangaikany no tsy nanadiady na ny tsy nanadiady na ny ray tsy kombakombatra ny ampiandohana hoy ny mpanara-baovao. Skandale vaovao amina resaka roplanina izay fanomezan-dalana nefa iarahantsika malala ary fatatsika fa tsy maintsy mainga avy any ambony ihany ny fanapa-kevitra amin'io fa ny ACM tsy afaka ny anapa-kevitra velively an'io ary ministra ihany koa tsy afaka ny anapa-kevitra velively an'io fa raharam-pirenena io zavatra io. Ny magaga ihany koa dia feno skandale eto amin'ny tany sy firenena dia famonoana afiny ray no atao rehefa kelikely iakarana aina manjely sy ny sisa fa ny vahaolana maharitra tsy misy mihitsy dia potika tanteraka ilay tanindrazana raha zay ny azo ilazana anazy manjaka ny fitiavam-bola, manjaka ny fitiavan-tena ary tsy misy tsony mitetemaka ny avoaka malagasy fa saika tapitra ny ambony any daholo ny arem-pirenena rehetra. Raha misy taratasy ray soniavy ny mandalo aminy na mahazo fankatoavana dia tokony fatany ny mety ho vokatra tsy atelaka izany, ny mety ho vokatra tsara atelaka izany, ny mety ho zava-doza atelaka izany ihany koa fa tompony andraikitra feno izy ao anatiny io zavatra io fa tsy hoe afaka ny andeha hialabala izy na anelika an'izany makary sy makary. Araka ny fikarohana natao lamandy hatramin'ny 30 tapitrisa dolara ny sazy ho an'izay mandika ny fitsipika momba ny sazy mifandraika amin'ity raharaha Iran ity araka ny fitsipika napetraky ny manam-pahefana tandrefana. Ny fanitsakitsahana fanahiniana ireo sazy efa mipetraka amin'ny Iran dia hitarika hatramin'ny fanenjehana ara-pitsarana amin'ny lafiny eloka be vava ary lamandy hatramin'ny 2 tapitrisa dolara miampy sazy sy na sazy 20 taona an-tranomaizina araka ny fampahafantarana navoaka ny sampandrarahana Etazonia ity hatrany. Andrasana araka izany na ho iray amin'ireo no mety azo any Madagasikara sy ireo tompona andraikitra voakasika na ihany koa ho sazy hafa mifandraika amin'ny fitaterana anabakabaka. Andrasana ihany koa na nahafa-po ny vondrona iraisampirenena ity fanesorana ny ministra ity ny mampalahelo amin'ity raharaha ity ho ny mpanara-baovao. Voaloto eo masin'izao tontolo izao indray i Madagasikara ary ny vahoaka 30 tapitrisa no mety hibaby ny voka-dratsiny nataony ireo olombitsy izay nahazo tombontsoa tamin'ity raharaha ity. Fa tsy misy afamiala amin'ity raharaha fiaramanidina boina misy 5 ity na ny eo anivo ny ACM manampitondra fanjakana. Mahafantatra mombamomba ireo fiaramanidina rehetra matotonga amin'ny fanomezana laharam-pamantarana malagasy ho mpiasa amin'ny Madagasikara. Erlensa teo aloha nitondra ny fanazavana ara-teknika amin'ny kasika ny raharaha amin'izao fotoana izao. Tsy mitombona ihany koa ny fanadiova-tena raha milaza ho tsy mahalala izany mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana. Mahafantatra amin'ny antsipriny ny zava-misy rehetra momba ity raharaha ity ny tompona andraiki-panjakana isan'ambaratongany hoy ny teknisiana momba ny fiaramanidina sy ny sidina anabakabaka. Fantatra izy ireo fa hiainga ny Chine ireo boina 777 misy 5 ireo. Ahafahan'ny fiaramanidina miainga, ilaina ny mahafeno ireo fepetra avy amin'ny ACM, ny commandant de bord sy ireo mpiaradia aminy. Tsy maintsy mamoaka fahazon-dalana mitovy amin'ny mpanamoro noho izany izy ireo mba ahafahan'ny fiaramanidina misidina. Mahalala izany ny ACM ary nitaka izany ihany koa ny tompony andraikitry ny seranam-piaramanidina tany amin'ny toerana izay niangana izy ireo. Mazava ho azy, tsy maintsy mahalala ny tena toerana alehan'ireo sidina ireo ny tompony andraikitra raha ny fanazavany ny teknisiana momba ny fiaramanidina hatrany. Misy ambaratonga-pahefana sy ara-teknika vao azo ny certificat d'immatriculation sy ny certificat de navigabilité. Raha ny fikarohana natao sy avy amin'ny aloha-ranom-baovao mari-potitra. Isan'ny hita ny fiangan'ireto fiaramanidina ireto tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tao Cambodge ny 15 Jolay teo ary mbola hita teo Kaboul tanàna iray any Afghanistan ny lalana nisy dinany. Novonoana ny transpondeur tao aorian'izay ary ny hafarany tonga nangingina tany Iran araka ny angom-baovao hatrany.
tokony ho fantatry ny ACM amin'ny mahalaram-pamantarana malagasy entin'ireto fiaramanidina ireto izany rehetra izany miaraka amin'ny antota taratasy rehetra momba azy ny mpanamory ny tondra azy ny toerana iangana sy ny lalana rehetra nisidinany tomponantoka tsy afa-mialina andraikitra noho izany ny ACM noho izy ireo tsy naneo ireo tranga mampiayasa sy ireo fandikan-dalàna vatany vao niseho ny raharaha tomponandraikitra ihany koa amin'ny fanekenany baiko nomen'ny mpitondra fanjakana ka na vohitsakitsaka ny lalàna iraisam-pirenena momba ny fitaterana anabakabaka tokony fantana zany satria matriculation malagasy ingy hoe matriculation ohatra zao laza aminareo fotsiny azo ohatra hoe manafatra fiaramanidina ohatra hoe reny atiera vao tonga tamin'ny nafaran'ny Madagascar Airlines reny ingy avany apita tany ahoana moa no ahafahany reny nanidina miverina makaty Madagascar raha tsy fantatra ny sometiavana tamin'ny aviation civile malagasy toa sy ny ministera hoe zao izy fiaramanidina ho alaina dia zao le izy mety hoe any amin'le toerana misy azy any izy aloha mety misy check technique efa natao fa tadio tsara fa rehefa misy ny ohatran'ireny dia misy mpiasan'ny ACM mandeha any toerana izy miaraka amin'ny mpiasan'ny pilote ny Air Madagascar na ny Madagascar Airlines ohatra dia mijery an'le fiaramanidina dia mirégulariser ny papier rehetra tokony ataon'le izy zay vao manidina miverina makaty amintsika zany le izy dia tonga eto amintsika mbola misy zahatra maromaro ndraiky koa atao dia ohatran'izay ihany koa zany ireo fiaramanidina ireo raha tokony hoe misy zany zay ny teneko hoe taratasy matoa misy ny certificat de navigabilité dia misy taratasy teknika maromaro tokony tonga taty amin'ny ACM na ahafahany nanome an'io mahagagana atao anatin'le rapport teknika nisy mivoaka iny hoe mipihana ny transpondeur tadio tsara fa ny transpondeur zany rehefa eny amin'ny lanitra eny ianao ka pihanao dia tsy voidentifie zany le roplanina anao dikasy zany le izy efa misy zahatra tsy milamina matoa mipihana ny transpondeur satria iny identification roplanina rehefa eny ambony eny ninona fialana andraikitra taon'ny mpitondra faratapony amin'ny tirara ity tsy mitombina ny fanadiova-tena hoe tsy nafantatra izany efa namaky batsilana ny tale generalin'ny ACM fa baiko no narahan'izy ireo ka azo antoka fa nahalala ny zava-misy rehetra ny mpitondra isan'ambaratongany loza mitatao an'ny firenena ny voka-dratsiny izao afera mamofopofona kolikoly sy trafika avolenta izao ary ahina ahatafiditra ny Madagasikara ao anatin'ny annexa eo amin'ny fitaterana anabakabaka ny mampalahelo dia zao misy miteny hoe tsy mahafantatra fa amiko aloha tokony hafantatra daholo ny rehetrarehetra hatraty ambany ka hatrany ambony tokony mahafantatra ny zavatra io zao le izy dia mampalahelo fa ataoko hoe misy olona vitsivitsy mivoatondro anatin'le izy dia hijanona eo amin'ny fotsiny hoe fa tokony mbola andeha lavidavitra ny ankety ary io inge misy akony io zavatra io sy mipetraka fotsiny amin'izao io fa tsy maintsy misy ny enquête iseho ny aiko ange lazaiko anareo zany dia zao hoe ny Air Madagascar tamin'ny 2014-2015 tratra ny annexa be tsy afaka nanidina tany Europe ny roplanitsika fa milaza aminareo fa mbola misy pirano ny annexa be mety misy zany annexa A zany ary raha milatsaka zany annexa A zany na ny aéroport eto amintsika raha tsy azo andehanan'ny fiaramanidina avy any ivelany izy zany ohatrany hoe médecin après la mort foana hoe rehefa misy scandale ohatran'izao misy sanatria reny zavatra niseho tany Angleterre reny misy zavatra ohatran'ireny dia avao indray zao indray misy zavatra miseho dia lasa hitanao médecin après la mort foana dia eo dia manenjika hoe andretoloreto ny diso fa mila fandraisana andraikitra reny zavatra reny nge lazaiko anareo hoe ny information momba ny aviation tsy maintsy mivoaka naizanay izy io misy ny article mivoaka hoe reto avion reto avaria lasa nakary donc na ohatra renao anao zavatra ary ambadika ary mety hivoaka foana iny zavatra iny miapotika hatrany no avin'ny Madagasikara eo amin'ny fitaterana anabakabaka amin'izao raharaha maloto ifanilian'ny fitondrana rajoelina izao tsy afa-miala amin'ny tirara ity ny ACM izay tsy nanao araky ny tokony izy ny asany na milaza aza fa nanatanteraka baiko eo ihany koa ny ministra izay efa niasoriny andrajolona sy Tsay Christian tamin'ny toerana izay voalaza fa nanome baiko ambonireo rehetra ireo anefa iandrajolona sy Tsay Christian izay nahalalatra any am-pandohana nefa nininangina tsy nandray fiapetra tamin'ny tirara ity fa anginana sy faniliana andraikitra ankehitriny izay adikany mpanara-baovao ho firaisana tsokombakomba ka tsy afa-miala amin'ny tirara ity na mivantana na ankolaka ny filoha sy ny prime ministre ho iatrany ny mpanara-baovao ankoatra ty raharaha Boeing 777 ty hatra manomboka ny voalohany volana aogositra ho avy zao ihany koa ilay abatseranana 700 isanjato alain'ny firenena amerikanina amin'ireo entana avy eto Madagasikara
miditra ho antoerana raha tsy misy ny fiovana. Hatreto tsy mbola hita taratra ny fandraisana fepetra sy ny fandresen-dahatra nataony ny fanjakana malagasy analefahan'izany. Ndraraboinina 777 izay vao maika hanampitrotraka ny zava-misy ompay toekarena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity. Daniela Minorso. Andro vitsy tsy ahataperan'ny fepotona na ny moran'ny filoha Amerikanina ny fampiarana ilay habatseranana fito amby efapolo isanjato alaina amin'ireo entana avy eto Madagasikara miditra ny États-Unis. Tsy mbola hita ny fepetra sy fandresen-dahatra izay voalaza fa nirosony ny mpitondra fanjakana. Ny fandresen-dahatra ny Amerikanina amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny io izay sarotra kokoa an'ny fanjakana ankehitriny. Manaratsy manimba ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara. Ina raraboinina miisa 5 izay nomena lahara-pamantarana antsokosoko teto Madagasikara iny ho hiatrany ny fanazavana. Raisiko foana le hoe gestion des faits ary ny olona koa rehefa mandray fanapahan-kevitra dia par rapport amin'ny contexte misy ny fisian'ny zavatra faraparany teo reny zao ny zava-misy amin'izao le resaka hoe firenena efa tratranao embargo mbola ampiny Madagasikara ihany mety hanova zavatra be iny amin'ny décision mety ho raisin'ny État américain zany ho an'ny fanjakana ary mety dia ataoko hoe zavatra mety hoe eritreretintsika tsy hifandray fa mi-impacte décision zany satria décision stratégique zany ho an'zareo américain. Donc za aloha tsy mino hoe vita andresy lahatra ny firenena malagasy par rapport amin'ny fampiarana toraditoany. Ankilany ny orinasa tsirairay mpandefa entana any Amerika no mety ahita vahaolana iraisana hoy ny mpahay toekarena raha mahay mandresy lahatra. Ny fanjakana eto amintsika moa zany za tsy teny hoe le réactivité somary miandry zavatra miseho vao mandray fanapahan-kevitra ary ohatrany hoe mamono afo ihany isika amin'ny lafin'ny raivo. Jerevo tsara fa mifandraisana fanapahan-kevitra eto amintsika miseho le izy voaraisina zany hoe tsisy anticipation mihitsy zany le gestion fa gestion des fêtes raha zay malaza anazy hoe miseho le izy vao mandray fepetra. Ny zone France zany zao raha ny tena logika ohatra tokony manisy politika ny tantanana ny resaka zone France io. Marina va io le part de marché fa tokony ny dès le départ zany raha nisy politika mazava tokony hoe mijery marché afitsika fa tsy niakina loatra hoe jaune agoa dia agoa foana dia rehefa tsisy le agoa zany dia ahoana. Iny zany lasa manao gestion des faits le fanjakana. Hatreto aloha zany ny azo lazaina hoe anaty fahasahiranana tanteraka aloha zany ny fanjakana ary mino aho fa izay no antony mbola tsy mampiozohozo asika io zany tsy sady tsy androsony tsy emotra. Raha miatra io habatseranana fito amby efapolo isanjato alain'ny Amerikanina amin'ny Madagasikara io hiakatra mitaha amin'ireo entana avy any amin'ny firenen-kafa ny entana avy aty Madagasikara. Raha tsy haka afa-tsy ny lavanilina ho vitsy na tsy hisy intsony ny firenena afaka hifaninana amin'ny Madagasikara noho ireo firenen-kafa ireo manana habatseranana ambany ka ho mora ny vidin'ny entana tonga any États-Unis. Hiatra ny habatseranana fito amby efapolo isanjato mampanahy ihany koa ny ho fisisitrahana ny tsenan'ny AGOA vokatra ity raraboinina ity fa tiantoka ara-toekarena ho an'ny Madagasikara ary fiantraikany vatana amin'ny malagasy araka izany ny goragorany ny mpitondra. Miresaka fifandraisana Madagasikara amin'ny any ivelany izay hatrany marisarisa indray ny fifandraisana eo amin'ny vondrona Eoropeanina sy ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Miariary zany raha ny valikafatra nataon'ny minisitry ny raharaham-bahiny tamin'ny mahazovoan'ny vondrona Eoropeanina izay nanamafisa minisitra malagasy fa malalaka amin'ny safidin'ny Madagasikara raha miresaka fifandraisana ara-diplomatika. Atody miady amam-bato isika hoy ny mpanao politika ankilan'izay ary mbola sarotra ny fahaleovantena ara-toekarena ka tokony tandrina eo amin'ny resaka diplomasia santatra ny ainy. Marisarisa indray ny fifandraisana misy eo amin'ny vondrona Eoropeanina sy ny fanjakana malagasy. Nilaza ny ministry ny raham-bahiny Rasata Rafaravavidavika fa nampiantso ny mahasoavion'ny vondrona Eoropeanina monina sy miasa eto Madagasikara ka nilaza tamin'ity farany fa firenena manana ny fiandrianany Madagasikara ary malalaka ny safidiny eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Fampiantsoana izay niseho tao aorian'ilay faneho-kevitra nataon'ny Roland Kobia ny 20 Jolay lasa teo nanambarany fa ny vondrona Eoropeanina tsy nanome fiara lafo vidy fa mampiasa ireo fiaramanidina 5DB hiantohana ny fanampiana ireo vahoaka mitoka-monina eto Madagasikara. Ny fanjakana malagasy izay avy nandray fiara miisa 12 avy amin'ny gouvernement Tasnoa
efa trandro talohan'io faneho-kevitry ny mahasoa ny vondrona eoropeanina io fiara ampiasaina amin'ny fionamben'ny sadek ho tanterahina ny volana aogositra ho avy izao fa ndrono izao no nisy tsy fifankazahoana teo amin'ny mahasoa ny vondrona eoropeanina sy ny fitondrana malagasy nefa tamin'ny fangatahany Andry Rajoelina ny fanalana ny mahasoa teo aloha Isabelle Delattre ny tranga voalohany tamin'ny taona 2024 Iafara toy izany koa ve ity tranga faharoa ity hoy ny fanontanian'ireo mpanara-baovao atody miady amam-bato ny fanjakana malagasy raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika mila fitandremana ny lafin'ny demokrasia ny mpandoatra vary indray ny hanaovanao maivava ary tsy voasongy mitranga ny fanolanana tamina solotenantsika amin'ny fifandraisana velany zany hoe raha voavoateniteny kely le malagasy dia marary ny fony satria zava-marina matoman-karary izany efa tsisy zavatra diso mihitsy voalasan'le solitenan'ny Union Européenne teo mampatsara fotsiny izy hoe zay anie ka manao sady manao tena betsaka amin'ny malagasy ohatrany hitany hoe kapohana ponga loatra le fandraisana ny sadeka nefa ny sadeka fantatsika fa fikambanana anglophone rarina raha ohatra zareo miteny hoe mbola tsy tanange raha jerena marina moa zany ny vola efa nampidiriny sadeka teto amintsika hatramintsika amin'teny zao mba inona tsy misy mila fitandremana ary mila fahatsapatena hoe inona ny rapport de force ary izy misy aminao misy anao amin'ny antanatohatra ny fatanjahana sy ny fahazahoana mihetsika sy miasa erak'izao tontolo zao arakaraky ny tanjaky ny firenenao fanjakana marefo sy tsy mahomby ny fanjakana Rajoelina raha ny fanazavana tsapany tsy fahombiazany fa mbola mamy ny seza ankaresy ny fanakorotanana sy fanongana mpanjakana avokoa izay fanakianana rehetra ataon'ny mpiara-mobinantoka atoko politika sy fiarahamonim-pirenena mazava ho azy nefa tsy mataty kritika le fanjakana misy amin'izao fotoana izao hoe tsy mataty tsika iraina satria be dia be le zavatra azontsika iraina demokrasia azontsika iraina misy tsy mety ny toe-karena misy tsy mety ny vely rano misy tsy mety mazava ho azy amin'izany fa betsaka loatra le arovana ka manjara zay metsika rehetra dia tavana ho tsondomina mipaingotra sy amin'ny antso daholo zay le olana misy eto amintsika fa raha miverina amina fanjakana tena miasantsika ina moa ny tapatapako amin'ny olona mahazo miteny izay tenenany izy fa ny asako no ataoko fa noho efa le toe-javatra tena tera le toe-karenantsika efa mareforefa dia manjary manana fihetsika zany le fitondram-panjakana hoe raha vao misy tompo maso any amina somary manitsy kely ny ataony dia manenja kosatra sady ny hevitry ny hanome hafatra ny ministry ny Rarabahiny amin'ny hoe firenena manana fiandrianany Madagasikara tena firenena manana ny fiandrianany tokoa ve i Madagasikara hoy ny fanontanian'ireo mpanara-baovao mbola farana avy any ivelany ny entana ilaina amin'ny andavanandro ampiasaina eto amin'ny firenena sy ny vary foto-tsakafon'ny malagasy ankoatr'izay miankina amin'ny fepetra avy amin'ireo mpamatsy vola toy ny FMI ny fanapakevitra rehetra eo amin'ny lafin'ny toe-karena no isika mbola miankin-doha amin'izay famatsiam-bola avy any ivelany izay isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'izao fotoana izao tazomy voromahery izay ahitana mpitandro ny filaminana sy roa lazaina fandromaso bokon'olona ao benetsy toriara nanomboka ny folakandro teo hatramin'izao ny mpanao gazety ny Kolo TV FM many an-toerana nisan'ny fanadiadiana azy ary taorian'izay tsy mbola navelan'ody bonhomme Maelize hatramin'izao ora itenenan'izao nanatanteraka fanangonam-baovao sy fanadiadiana momba ny raharaha basy toliary ty mpanao gazety ny Kolo TV FM many an-toerana ity noho izao tsy afaka nanatanteraka ny asan'izao handrasana ny fivoarany toedra rasy ny fanazavana ny zandarmarim-pirenena momba izao fitazomana mpanao gazety eo ampanatanterahana ny asan'izao ary ho tanteritsika miandalana eto amin'ny fampalalam-baovao ihany ny antsiprian'izay dia izay ihany koa no entina misety vetivety eo anaty doka fohy mbola maro ny vaovao misongadina sy ny fanadiadiana hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny toy ny raharaha fampozinana ara-tsakafo tany amin'ny faritra izay ahitantsika ny fepetra sy ny fandraisana andraikitra ny entin'ny fitondram-panjakana eo anatrian'izay aiza ho aiza ny mahakasiky ireny eo ihany koa ny fombafomba mifanaovana didipotra amin'ny ataontsika hoe zanapoko atandrotsy randrany any am-boasary andrefany izay zazalahy maheriny ronjato sy arivo teo no nanaovana an'izay fombafomba izay mialohany anaovana ny asoavana moa zany eo anatin'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalamba-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka aminay ary
ça continue. C'est encore gratuit. Toujours gratuit. Tu parles toujours de... L'installation de la fibre. Et oui, ça reste gratuit. La promo continue jusqu'au 31 juillet 2025. Profitez-en. C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home. Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit. Ankafizo hatrany ny vokatra Stare. Jifao amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko. 400 ariary monja ny tavoahangy vera kely, 300 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 200 ariary ny kely, ary 507 ariary fotsiny ny lehibe. Dia izao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Midea, numéro 1 mondial en électroménager. Plusieurs milliers d'utilisateurs dans le monde font déjà confiance à Midea. Pourquoi pas vous? Vous recherchez le luxe, la technologie de pointe, l'innovation et surtout un prix très abordable? Midea, c'est la modernité, l'innovation et le luxe à un prix défiant toute concurrence. Midea, avec une très large gamme de petits et gros électroménagers, avec une garantie allant jusqu'à 2 ans. Service après-vente fiable et assuré. Midea, le luxe, la technologie et l'innovation à un prix abordable. En vente dans tous les magasins Cosmos et les revendeurs. Midea, make yourself at home. Grâce à Netmans 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile 8, dièse. Ino ma lesy antagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga amepanol brox yan. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Foniny azo safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolo-tsihy amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatafy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refzetiny. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity, tsy nahenona toy ny intsony raha fampoziny anara-tsakafo izay namohizana ain'olona 5 tany amin'ny faritra treto.
tsy fantatra mazava ny fepetra noraisina kanefa ny aiky ny trangana botulisme ministra amin'ny fahasalamana ny herinany teo raha ny atao ambositra manokana tokony hametra-pialany ireo rehetra voakasika rehefa tsy mahavita sy tsy hanao ny asany ho ny mpiaro ny zon'olombelona eo anatrehan'izay kabailoa toy ny hoe ny raharaha teny ambohy malaza ihany no namoizana ain'olona raha niserasera ny fitondrana nolazaina tamin'izany fa tsy ho afabela izay tompony andraikitra tamin'iny raharaha iny fa nanaitra ny mpanara-baovao nefa tsy nisy toy ny filazany ministry ny fahasalamana fa botulisme ny zavanisy tany ambositra na hafatesana olona 20 no safosafona ihany koa ireo tranga fahampozinana ara-tsakafo tany amin'ny faritra hafa izay namoizana ain'olona ihany koa avaizany olana inona ny fepetra ho an'ny ministeran'ny varotra sy ny tompony andraikitra any fotony fa notaniana mila valiny avokoa izany hoy ny fikamanana mpiarony zon'olombelona safirda fa ny mahagaga nefa any amin'ny faritra nisy natao ambositra zany natao mazengana tany amin'ny faritra hafa izay tsy voatanisy zany dia somary mahavariana ihany satria malagasy iray daholo ireo fa roa manaraka an'izany manakasina ny olombelona ka tsy tokony asiana fanavakavana na ny any amin'ny faritra ny aina ny nojerentsika eto fa tsika tsy afaka merina mahatsony na dia teny amin'ny fandarana amin'ny telera ianao iantson'ny olona hoe anao fandarana manokana indray filoham-pirenena tsy afaka merina mahatsony ireo fa ino ny fepetra tokony raisin'ny fanjakana amin'ny zavatra ohatran'izay dia mba tokony jerena tsy atao mizana tsindriana ilany any amin'ny faritany fa tokony jerena hoe ino ny fepetra raisiny takena ny fandraisana ny fepetra ho an'ireo tompony andraikitra avy any ambony ka hatrany amin'ny ifotony ho iatrany ity fikamanana miaro ny zon'olombelona ity dia raha imandrena anie jereo ohatra atao ambositra fotsiny olona dimy be zao ve ianao anatin'ny fianakaviana tonga dia maty avy ary matoa misy zao zavatra zao dia misy zavatra tsy azotsika eritreretina fa hoe mila andraisina fepetra aingana ho any ain'ireo olona ireo na botulisme io na famisaviana rehefa mahalatsaka ny aina dia manimbazimba ny aina mahaolona zany ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fahafatesan'ny olona raiky ny telopolo zany ny farafahakely no any eto Antananarivo na ho any Ambositra na ho any Mazenga dia tokony misy fepetra entitra mifanaraka amin'izay na ireo manapahefana eo amin'ny fitondrana zany rehefa tsy vita ny aditsy andraikitra amin'izay zavatra zay dia tokony hametra-pialana izy Tsahivina fa mitotaly 20 ireo namony ainy tany amin'ny faritra tamin'ny raharaha fahampozinana ara-tsakafo 20 ny tao Ambositra 3 ny tao Mahajanga sy Toamasina ary ny ray tao Toliara iray volana mahery aty aoriana tsy mbola nampahafantarina ny fepetra noraisina momba an'ireo tranga ireo tsy mbola nahita boka mazava ny fandraisany Madagasikara ireo fivorinana fionam-be samihafa izay andany mbola be adray ho ny filohany antokita amin'ny Madagasikara tamin'ity androany ity olana ny tsy fahaizana mijery sy miady ny tombontsoa tokony hositrahan'ny firenena amin'ny fandraisana ny fionana raha tsy laza fa tsy tia SADC atao eto amintsika ity amin'ny mpanao politika ihany koa izay nanamafy ny tokony hijery mpitondra ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izay Entsora Soary Malala ny oeraoera no betsaka fa tsy ampifandalinana ny mpitondra fanjakana ka tsy aitam-bokatsoan'ny firenena ny fampiatranoana ireo fivoriana iraisam-pirenena toy ny fandraisana ny filoha frantsay sy ny COI hoy Randriamanantsoa Tabera androany mila fantarina mialoha ny vina mipetraka ialanina amin'izao fahantrana lalina izao rehefa mandray vahiny tahaka ireny fa tsy faly azy voninahitra fotsiny ihany hoy ny nambarany asika zao nandray ny francophonie ino zavatra azosika atao francophonie zao ihany ny fiainan'ny malagasy nandray sika ny soirany radelonsena indien atry am'izao sy tokony vokana andray koa sika zao SADC za mitika fa sisy vokana satria iny gn'antony ny fitondram-pazakana zany ny fazakana sy manana projection sy manana vina misy hoe andray an'ireto zay inona daholo moa zany zavatra azo atao amin'io organisme horesinay io efa tokony vonona zany ny vina hoe ity no arosinay amin'ny fivoriana io fa sy faly fotsiny oraoera nandray vahiny dia nandray vahiny ny malagasy nandray ina volam-pazakagnanao nandraisanao vahiny lany nefa evokatsika sisy andray SADC asika zao inona ny vinavinany malagasy amin'arabarotra amin'ny SADC Iandry Rajoelina no mitantana ny SADC filoha izay fantatra amin'ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena sy ny kolikoly samihafa mahamenatra aloha raha ohatra ka Iandry Rajoelina no mitantana SADC satria sy africain izy fa vazaha zao zany voalohany
io tantanana vazahany sadek io mamegna siany zany na oe fantatry io président sadek rehetrarehetra io zany problème zao fa io moa zany tournagny ny fivoriana sadek zao zany voalohany vazaha français zany mitantana dika zany sy voninahitry ny Madagasikara zany tantanany andro fa voninahitry la France mitantana sadek fa tsy voninahitry Madagasikara mihitsy. Mandray vahiny anaty fantrana ny vahoaka malagasy miaingo ambony tsokoko ny fitondram-panjakana ho avy ity ny vahiny efa fahazarany fanjakana manafika lema amin'ny fanafinana ny fantrana ny vahoaka malagasy adiovina ny tanàna amboarina ny lalana sy ny sisa ho an'ny vahiny ary aorin'izay miverina amin'ny laoniny indray ny fiainany malagasy. Iazon'ny commune Tanambaomatsara district ny Vatomandry vetivetsika vadika ho disadisa mpiarahamonina lay fifandirana ara-politika nisy teo amin'ny vahoaka sy mben'ny tanàna raikitra ny fifampitoriana teo amin'ny rotony takasazy miantona 3 volana no azo mben'ny tanàna ny amponitra ray etsy ariary Erinora Zafimanana Kolotoa Masina no mitaritra ny antsy prianjay. Sazy miantona 3 volana sy onitra mitentina iray etsy ariary monja no sazy azo ny ben'ny tanàna na Tanambaomatsara. Rehefa notoriny ity lehilahy manana fahasembanana ity ho ny daroka sy namono azy efa ho 5 volana lasa izay. Fitoriana misa 7 napetraka ireto mponina avy ao Tanambaomatsara ireto fa saingy iray ihany aloha no niakatra fitsarana ny Alarobia lasa teo. Na dia sy eritreritra araka sy eritreritra aza ny vokatra azo androany ny didim-pisarana ny voka kanefa nahafapoana ihany satria tratrany sazy miantona 3 volana ao an-tranomaizina Andriamatoa ben'ny tanàna Manantsara Fidèle ka efa ankasitraina sahady zany satria raha zao ivona ny tantara dia efa nigada 2 taona teto amin'ny fitsarana mbaratonga voalohany izy 2 taona sy tapany dia tamin'ny taona 2000 tamin'ny 20 sy 2000 dia nahazo sous contrôle judiciaire tany Mpaka koa izy 2 taona lasa angamba zay dia teo amin'ny tamin'ny volana Juillet volana Jolay ty ihany amin'ty 2025 ty dia mbola na sous contrôle judiciaire koa izy tato amin'ny tribunal ambaratonga voalohany eto Vatomandry dia androany nivoaka ny didim-pisarana satria tamin'ny daroko an'ity Clément ty dia nivoaka ny didim-pisarana raha tokony sazy miatra no azo dia nahazo sazy miantona izy ankasitrahina ny fisarana dia dikan'izany efa matetika misazy io ben'ny tanàna Manantsara Fidèle samy manina io zany betana Tanambaomatsara noy zany dia eto izahay dia mangataka aminareo mpitondra fanjakana nareo agny amin'ny président de la République premier ministre ministre ny décentralisation hametraka PDS ao Tanambaomatsara satria mba mila olona madio izahay fa sy olona miesaka dia sazy olona misazy no hitondra anay. Tsy nifandraika amin'ny etraketraka vitan'io ben'ny tanàna io tamin'ny mponina tao Tanambaomatsara ny sazy miantona izay azony hoy ny sasany betsaka loatra ny erisetra nampitondra faisana ireto mponina ireto. Raha ny eritreritra izay tsy mahay lalàna dia fantatray fa tsy ampy azy zay satria nahoana ty olona malemy tsy manan-kery iadina aminy dia vonina ary magaga fa amoronana lainga aza raha olon-kafa angamba ka nanitsakitsak'olo loatra an'io hatrany amin'ny kibony eo neny kakana andrisy ny herinandro la tsy nandeha ho azy ny tainy satria vohitsaka hatramin'ny kibony fa raha olon-kafa nagnano an'izay tao anatin'ny fotoana foy dia efa voasambotra izy fa ty rangahy efa 5 volana izay vao io niakatra fitsarana io ny raharaha manarakarak'izay ny herisetra ny tsy ty rangahy ty ihany no nataony herisetra fa maro ao ry maro tsy voatonony teto moa i Marie Angèle ao Zozy afaka hatramin'ny nifiny daholo zany tsy firy ny totondry ao koa i Naina nitarika fahafatesana ho azy satria voakaboka mafy loatra ny tao amin'ny lohany mbola andeha zany Sizana ao koa i Soarsodette zay mipetraka ao Bengivy efa nisy enquête nandeha tamin'izany tany amin'ny gendarme sy ty polisy kanefa ankehitriny moa mbola tsy niseho fitsarana zay zavatra zay ka tsy zao ihany izy nanao ny toetra io maherisetra io fa saingy nangina ny olona satria izy moko mahitahita ary ambarako anareo fa ny fitoriana rehetra zay nataon'ny olona rehetra tsisy navoa azy na iray azy
fa izao izy vao mba misy olona sazy zany satria mafy loatra ny mahazo ny voako ny tanam-bomatsara ka zay mahatonga ny olona mba misotro ny aleoko maty miaro ny zony satria hatrany amin'ny fifidianana izy dia efa hita moa fa tsy lanim-boaka tanteraka le atreto feno sora-baventy ny tanàna ho tanam-bomatsara amin'izao fotoana izao milaza ny tsy fankasitrahana ny oben'ny tanàna izay tsy lany mba hoaka io tsy misy fampandrosoana mandeha ihany koa hatramin'ny nisiny ny korotana tany an-toerana ny ben'ny tanàna raha teo tsy mahazaka lapa fa mialokaloka lalandava ao amin'ny renivohitry ny distrika ny Vatomandry. Avy any tanam-bomatsara dia hiazo any Mahajanga vetivetsika tafiakatra 10 isan'andro ireo fiara-miaingy avy eo amin'ny tobim-piantsonana nasionaly Aranta Mahajanga amin'izao fidirana amin'ny fialan-tsasatra lehibe izao. Voakasika manokan'izay fiakaran'izay ireo mitrandraka ny zotra mianavaratra raha ny fanadihadiana natao. Anja Robert Kolomajanga. Ny fiangan'ny fiara eto amin'ny tobim-piantsonana nasionaly Aranta no andrefesan'ny amaro ny safidin'ny mpiala sasatra mitsidika ny tanànan'ny Mahajanga amin'izao fialan-tsasatra lehibe izao. Ankoatra ireo mitondra fiara manokana raha ny avy any amin'ny faritany no asian-dresaka. Mitombo tsy mitovy amin'ny andavanandro ny zotra tonga sy miakatra hatramin'ny nahavitany ny fanadinam-panjakana baccalauréat ankapobeny teo. Raha miohatra ny andavanandro 70 ny fiara mandeha na 730 androany indray efa 50 mahery ny fiara niainga zany hoe nahitana fitongona fa ny raha mahazatra isa-taona indray tsy dia mahagaga firy izy io satria raha vao mantomboka ny fialan-tsasatra lehibe dia mizara anankiroa ny zava-misy avy any an-drenivohitra zany no ahitana olona betsaka mankaty amin'ny faritra zany hoe na makany amin'ny Tamatavy zany na mankaty Mahajanga zany hoe ny olona avy aty Mahajanga indray azo lazaina fa tsy dia mariska zany ho any an-drenivohitra noho ny antony maro tsy voatery voatanisy eto zany. Ahitana fitombona kely zany amin'izao fotoana zao fa eritreretina zany amin'ny vanim-potoana iverenan'ny mpanao vakansy mody amin'izay fotoana zay amin'izay vao tena lazaina hoe misy olona mitombo ny fiaingana avy aty Mahajanga makany an-drenivohitra fa amin'izao fotoana zao misy fitombona fa mbola kely de kely. Raha ny fiara mitrandraka ny lalam-pirenena fahaenina iny kosa mitovy amin'ny andavanandro ihany ny zotra ataon'izy ireo. Tsy misy fiantraikany amin'izy ireo na eo aza ny fidiran'ny fialan-tsasatra lehibe ity. Zay ato tena mitrandraka iran-tsisa tsy ohatrany tamin'ny vakansy taloha le izy tôbila ray roa feno zay ihany nefa ny taloha zay mandefa 4 5 anatin'izao ohatran'izao mele zao fa izy tamin'izao ny enkena zany fandehanany ny fotoam-pialan-tsasatra toy izao no mahabetsaka ny tsy fitandremana mahatonga ny lozam-pifamoivoizana. Ny fanarahana ny fepetrany aro-loza ihany no fototra iarovana amin'ny tranga mitera-doza mba ho samy ho tonga soamantsara amin'ny toerana izay alehany tsirairay. Hatramin'izao fotoana resantsika zao aloha mbola tsy nahitana loza ary irariantsika zany mba tsy siny zany mandrapatampotra ny fialan-tsasatra ary itoy hatrany zany zay zavatra zay. Ary eto entanina antsika rehetrarehetra mpamily mba samy anaraka ny toromarika rehetrarehetra omena akasasatra tsara milohan'ny fiaingana mba tsy sotro zava-mahadomelona ary rehefa matsaro reraka ny andalana dia mba samby atsapa hijanona akasasatra dia manohy ny dia ihany satria zay tonga soa ihany no arabaina. Fiara mpitatitra 20 isan'andro eo ny miditra sy mivoaka ny tanànan'ny Mahajanga avy amin'ireo tobim-piantsonana nasionaly lehibe sy regionaly mampifandray ireo tanàna maro mitondra ireo mpiala sasatra tonga eto Mahajanga izao. Vaovao kolotsaina no anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Zazalahy manodidina ny 390 no nanaovana ny fombafomba ny antandrote-tsirandrany na ny rituel communautaire de circoncision mialohany famorana ny herinandro lasa teo tao Amboasary Andrefana. Fombafomba fatao aorian'ny Vodimandry ny olobe mitarika ny zanapoko te-tsirandrany izy io. Fotoana fiombonana ihany koa andro te-tsirandrany mielipatrana manerana nosy hatrany ampitan-dranomasina ny ao Amboasary Andrefana izay ahitana ny te-tsirandrana maro ary nilatsahany tavony mojajaona ny taona 750 ihany koa. Andao arahantsika ny fanadihadiana mikasika izay.
na manana kolontsaina iraisana amin'ny foko hafa eto Madagasikara aza ny antandroy toy ny fanajana ny razana, ny fombafomba mpandevenana sy ny maro hafa. Maro ny fomba mampiavaka azy ireo izay tsy mbola lefy ny taona na eo aza ny fivoarana amin'ny lafiny maro. Iray amin'ireo zana-poko mbola mandala ny fomban-drazana sy tany fanao amin'ny famoran-jaza, ohatra ny antandroy Tetsirandragny. Fomba fanao aorian'ny fodimandry ny olobe Tsirandragny izy io, izay midika ho fanomanana ireo zaza ho vatan-dehilahy, mpandova, hiaro ny tany sy ny fiarahamonina. Ny farany herinandro teo, zazalahy manodidina ny 300 araka izany no nanaovana ny fombafomba. Nanomboana azy, lanjainy ny anadandreniny, izany hoe ny dadatohan'ny zaza, ary entiny mihodidina ny trano fonena ny olobe, ny ndao sy ny fahafatesana io. Fanaovana karazana fanisany ho an'ny Tetsirandragny. Fanaovana veloma sy fanomezam-boninahitra faran'ny olobe ihany koa, ka tsy mahazo mihodina eo izay ivelany ity zana-poko ity. Ankoatr'ireo voalaza eo ambony, mitondra azo atao kitay anaovana afo mandra maraina ihany koa ireo fianakaviana mananjanaka anaovana ny fombafomba. Ny afo izay arovana tanteraka tsy ho faty, fomba izay atao ahitana taratra ny zoto sy rispo tokony ananan'ilay zaza. Ankoatra ny mahafombafomba azy, fotoana iombonan'ireo antandroy Tetsirandragny mielipatrana manerana ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina ihany koa izy io. Ny antandroy Tetsirandragny izay tsy tokony atao famorana raha tsy mbola nanaovana ny fombafomba, ka misy amin'ireo atao famorana ny efa 14 taona na mihoatra vokatra izay. Aorian'ny fombafomba, afaka ny misafidy ny fomba anaovana ny famorana ny ray aman-dreniny, ka maro ireo efa manantona ny dokotera ankehitriny. Izay fombafomba ny antandroy Tetsirandragny izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Kandida amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena ny Côte d'Ivoire indray Alassane Ouattara araka ny fampahafantarana nataony tamin'ny tambazotra Antsirasera taorian'ny fandalinana lalina. Vonina ny kendro mandat faha-4 ny tenany amin'ny fifidianana ny 20 Oktobra ary mamela azy amin'izany ny lalam-panorenana sy ny fahasalamana raha ny faneho-keviny. Ny tenany izay manana enerjika handrombaka ny fandresena noho ny tsy fandraisana anjaran'ireo mpitarika politika avy amin'ny fanoherana izay voahilika noho ny fanapahany fitsarana. Ity filoha ity izay efa nampanantena fa tsy rotsaka intsony amin'izay mandat faha-4 izay ny taona 2024. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tombo kilasy tombo vaveloma tompoko. Poisson vovô mampatanjaka
Brox vous a présenté Ny vava. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vava. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Ny vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.